dia aterina indray ary ny araba zany toko lasivoko vavy amin'ity takariva ny fafito amby roapolo ny volana jona 5 amby roa arivo ity tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalamby avao izay anasananao moa ny anjo izany hatramin'ny farany ny akon'ny fetin'ny fahaleovantena ny faneho-kevitra samy hafa manodidina an'ireny lahateny ny filoham-pirenena tamin'ny andron'ny omaly reny nazahoana ako ny sehatry ny fitaterana anabakabaka zany dia ny fivoahan'ny lisitra ao anatin'ny anexa be indray eo anivon'ny vondrona eropianina sehatra sosialy dia tsy adino ny mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity lama ny fetim-pirenena tamin'ny akapobeany na dia teo aza ny fanahin'ny maro amin'ny mety nisiny ny fanakorontanana samy hafa atao anatin'izay fetin'ny fahaleovantena izay na dia eo azy zany misy ny tatitra avy amin'ny polisy pirenena. Nandaitra ny etsika fanaraha-maso entitra adiny amin'ireo fikasana-mbola fanakorontanana nandritra fetim-pirenena hoy ny avy eo anivo ny polisy pirenena. Porofiny nisy ny fisamborana andian'olona nanao fanakorontanana teny amin'ny faritry ny Akatondramamy ny aliny 20 jona teo. Ankoatra io misy ihany koa ny bomba vita malagasy tratra teny namontana ary olona roa no efa nosamborina. Efa mandera ny fanazavana ny fanadihadiana amin'izao fotoan'izao ary ny eo anivo ny brigade criminelle no misahana izany. Ny aliny 25 teny amin'ny faritra atsinanana iny Akatondramamy iny dia nisy andiana jiolahy izay nanao herisetra nisy niharan'izany moa dia nametraka fitoriana dia rehefa natao ny fisamborana misy anankiroa tratra tamin'izy ireo dia nifilazan'izy ireo fa zarana vola izy ireo 50,000 isan'isany hanao herisetra amin'izay olona avy nijery arendrina zay ny zava-misy zay moa ny déclaration zareo zay. Dia ny faharoa koa dia hitanareo io zay efa miely amin'ny ny média rehetrarehetra moa vaovao fa misy an'io zavatra miendrika bomba natao tanana na hoe mahazatra bomba artisanal io dia fatra namotana no nahatratrarana anazy io ary tsy piny atony fa fiaraha-miasa tamin'ny fokon'olona izay nahita olona mampiahiahy ary dia nahatrahatran'ireo ka nampiantso ny mpitandro filaminana ny polisy avy eo amin'ny boribory-tany Mahamasina fahadimy izay tonga ara-potoana ary kinga dia kinga tokoa ka nahafahana ny sambotra ny olona ahihahina tamin'io. Ankoatr'ireo ny savalo nitrangana ady an-dalambe nandritra ny andro ny 20 sy 20 jona teo. Valo kosa ireo olona mamon-dalambe iray nitrangana losam-pifamoivoizana nitarika tamin'ny famoizana ain'olona teny amin'ny lalany Diginy ary valo kosa ireo mpanendaka nosamborina mpitandro filaminana avy amin'ireo arrondissement Misavalo iadidiny commissariat central Antananarivo.